famitrano anatin'ny teknôlôjia avolenta momba ny serasera io dia miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ny ministera fa tsy hoe ny tegna compagnie no manotra tetikasa ho an'ny vahoaka malagasy. Io tetikasa ataonay io dia ny fametrahana GPS amin'ny bus suburbain dia ny tetikasa projet pilote natao zao zay nandritry ny ray volana zay dia ny fametrahana GPS tamin'ny bus dia zay ilay iarahanay miasa ministera amin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana toetry ny andro amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Ny fametrahana GPS anisan'ny tombontsoa tena hoe hita eo ny eo ny sécurité ny mpandeha aloha dia ny sécurité ny le fiara, sécurité ny bien zany hoe amin'ny resaka ohatra hoe fangalarana na ny vola miditra recette isan'andro fa indrindra ihany koa tafiditra ao anatiny koa ny fandrindrana ny fifamoivoizana araka ny teneniko teo hoe ohatra hoe gestion na flux en embouteillage satria ao anatin'io fametrahana GPS iarahanay manao amin'ny ministera io amin'ny unité io dia anisan'ny tena atao anatiny fampanajana ny bokina andraikitra. Ohatra tokony manomboka amin'ny 10 maraina ny fiara miasa hatramin'ny 7 alina dia tafiditra ao anatin'izay hita ao anatin'ilay GPS avokoa za rehetrarehetra zany zany hoe amin'ilay fampanaran-dalàna hitao hoe raha mijanona ela loatra amina toerana fiantsonana anankiray izy dia hitanay avy ety dia afaka miezaka mamatatra zany zay hoe inona zava-miseho sao dia en panne ve sa hoe iny métier amin'izay fa tsy azo atao no mijanona ela loatra misy fifampitezana ohatra izay zany mandeha ao anatin'ilay izy dia miara-miasa ihany koa moa zay amin'ny police de la route amin'ilay resaka intervention sahala amin'izay ohatra hoe misy fiara en panne sao dia misy manodidina aminareo sao dia misy olo tena manodididina eo afana ihany koa migerer an'ilay embouteillage zavatra sahala maraina teo zay nanao famelabelaran-kevitra niaraka tamin'ny ministera ny fitaterana sy ny UCTS araka n'ilay teneniko teo hoe ny fametrahana GPS amin'ny bus suburbain io zany no iarahanay miasa amin'ny ministera dia zay no niazahana velabelafina niaraka tamin'ireo solotena ny coopérative sy mipitatitra rehetra olona rehetra tonga teo reny dia tena hita fa efa resy lahatra ry zareo hiditra ao anatin'ilay izy zay mariako fa tsy niterena tsisy hoe obligation avy amin'ny ministera arany manamora fotsiny facilitateur fotsiny miezaka manolotra satria be dia be ny tombontsoa ao anatin'ilay GPS ohatra hoe raha miditra ao anatin'ilay plateforme GPS ilay bus dia omena karatra tokana izy dia afaka misitraka fihenam-bidy maro amina resaka carburant entretien na fiara zavatra ohatra izany ankoatran'ilay hoe sécurité efa assuré ny centre de contrôle anay ity miasa 24 sur 24 7 jours sur 7 hitao daholo ny mouvement fiara rehetrarehetra